tany izy dina mifantarona zava-biany zay zany fantarina voalohany satria tsika tany hoe demokratika republikanina dia sokony fantatr'olona daholo ny zavatra rehetra tokony zay zay mandeha demokratika tokony fantatry ny olona zany fantatry ny ambaratokam-pahefana rehetra hatrany amin'ny androm-panjakana rehetra misy eto Madagasikara ay zay andrina koa tokony fantatry ireo mpiara-nombonatoko amintsika ireo mpamatsy vola ireo partenera traditionnel tokony fantany tsara hoe so zany zavatra misy a Madagasikara ary ny tena zava-dehibe dia zao tsy ela koa rehetrika no milaza fa hoe Madagasikara misy an'ireo le fandraraha malagasy natao hoe GEM no nanao forum niaraka tamin'ireo MEDEF na ny mouvement d'entreprise français international zay natao MEDEF mouvement d'entreprise eto Madagasikara sy ny avelany tsy ela koa zany dia tonga dia nandeha akany dia ahoana ny fijerin'ny olona amin'ny lafiny iraisam-pirenena zany politika tsy mety jerena daholo zany dia vao eo avy ianao nandray an'ilay MEDEF avy any France international tonga dia makary amin'ny arabo lando zay ny fanontaniana dia tonga avy any ianao ina fanarahana tany dia hoana aby ireo zavatra mifanarahana ireo moa entina tanterana azy vola avy any mpamatsy vola fa izy ireo sa vola omendra ireo cadeau ohatra ny planin'ny président Trump zany hoe nomeny Qatar izy dia mbola nisy zavatra azy koa avy any dia ampahalalana zay ny atao hoe firenena mandala ny demokrasia ary zay ny atao hoe tsy misy afempianina fa tena transparent tsara ny fitantanana firenena zay izy zany dina koa fantanina manahoana ny fahitana reo zany hoe fampiarana ny hoe transparence zany eto amintsika amin'ny transparence zany mazava izy misy karazany maro ny atao hoe transparence reo fitantanana firenena anankiray dia misy hoe zao ny teti-bola mpanjakana zao ny entina ndanina azy zao aby ny vola omena ny ministère isaka ny ambaratongany dia ty zany ny vola omena ny ministère de l'éducation zay garagabe hoe ministère de l'éducation indray na ny samty indray nangalana entina matsina ny jirama ohatra dia tokony fantatry ny olona izy hoe mety ve zany affectation tapitapika zany mety ve zany hoe tokony hanao fanotsina ny lalàna ny feny vola na ny loi de finance dia tsisy dia ahoana fotsiny zany ny fandeha miasa jamba fantatra jambina na jambina dia manjary mandeha amin'izany fotsiny zany tsika zao tsisy repère mihitsy tsika zao ia le fitondra fanontaniana hoe amin'izao zao misy le resaka censura misy koa resaka hoe ady an-trano ihany nareo mpanoatra fa laza zay aloha tsy mety amin'ny teny an'izany adiny miady an-trano zany satria na mpanoatra ary ela zay nareo tsy mirahiny mety misy mamarina azy fa zay ny atao hoe démocratie zay ny atao hoe liberté d'expression afaka miteny le olona hoe zao fahitana nareo mpanoatra inona ny dikan'izany hoe président de l'opposition démocratique zay zao nanao an'iny mba tiako fantatry ny olona satria efa d'office zany efa de facto hoe président mpanoatra fa nasiko hoe démocratique indray arina fa tsy misy dikany mihitsy zany akory hoe fahasamihafana ilazana fotsiny tena mandeha amin'ny fomba démocratique fa ny andrareo hoe mpanoatra dia anongana inona naongana tsy mety hoe mpanonga-panjakana satria fanjakana tsy azo ongana fanjakana zany fanjakana firenena anankiray fa le mpitondra an'le fanjakana no ongana raha afaka vongana anareo tsy mety ny fitantanany dia manao fitaraina antsika fitaraina voaka malagasy atokony tsy atatahotra zay zao nandeha tany niaraka tamin'ireo MEDEF manina natsondrareo nakany satria nisy an'izay le hoe fivorian'ireo MEDEF niaraka tamin'ny GEM teto Madagasikara tsy voasy zahay tsisy président hery dia niantso zareo tany hoe tonga avy nareo aty fa misy forum mangeda be koa karakaranay miaraka amin'ny Afrique du Sud zany moa milala tsara ny Afrique du Sud niazy tonga dia ndraisany hoe 40 milliards de dollars izy no vola omena 40 milliards de dollars entina anaovana infrastructure ny énergie momba ny fiompiana sy ny fambolena ary indrindra ny ara-toekarena fa ny zavatra misy anareo président ny vahoaka menamena mirehatra mena vahoaka mitondro rehetra manahoana ny avenir misy hofaty ary rehetra mena io tsisy tony satria mpamatsy vola fa samy malala hoe amintsika miresaky zao zavatra sa mpamatsy vola rehetra maninona rano tsy mandeha amin'izay fangaraharaana sy tsara tantan'izay ny firenena malagasy ary nahoana ara hoe Madagasikara démocratique
nahoana rehefa misy vahiny tonga ao zao misy an'le présidenteny Slovenie tonga aty tsy maintsy atsona tsy maintsy fa tsy hoe tokony tsy maintsy atsona ny ancien président amin'ny feony mba tena démocratique marina mba tena liberté marina tamin'ny tadidinao tsara ngamba fa hoe nisy an'le medefy iny tonga taty de tatety daholo ny président telo sa efatra président Macron président ny isy Comore président ny zay koa Madagasikara ary ny premier ministre Mauritienne tonga taty daholo de kobonina fotsiny natrano inona fotsiny nanana expérience reo olona tsy voavity vola ngezy raha ohatra antanina ny hevitra matoa sud-africaine ny antso anay misy dikany manana ny traikefanay zay fantatray hoe zao tsy mandeha amindrizy io ka le lazeny hoe mirehitra mena mifaty io aveo le mena pika tsisy zany tsy mahalala zy tondro président dia anao inona zany nareo tsy zay manao tsy zay nanao enanao tsy zay nanao fa izy ny tereniny zava-misy eo rehefa aveo teninanao anankiray ina mandeha to ary zay nge tsy metsika kory zay tsy manonga-panjakany zany fampitondra ny tsy mandeha amin'izy ny tokony hitonany azy ohatra zao nareo miresaka amin'ny hoe resaka jirama io fa mijaly ny vahoaka tena fadiranovana tsisy jiro tsisy rano zay droit fototra inona filazana zany zo fototra ho an'ny vahoaka zany tsy mino mihitsy ny latany resa any anay keka misy zany rantso zany mandrisany amam-bolany tsy mino azy za mandalova any io présidente Slovaquie teo Slovaquie io ao amin'ny firenena voan'ny Europe izy io tena mandala be ny démocratie be mihitsy io ary efa miandry izy zay keo fa fantatray tokony natao tany hoe zao tokony atao amin'io ampahafantarana azy misy vaovao azy miary fa za mataratra nareo inona raha ny sorti am'le zava-misy am'izao fotoana zao raha ny traike fifanana amin'ny président inona le issue zany ao anatiny tsisy afa-tsy hoe mivelatra de miresaka de milaza hoe ahoana ny tantarana nyty raharaha ty fireneny ty vahoaka malagasy ty amina tapitrisana nge vahoaka malagasy mivelatra ahoana président tiako resana zao mba mifanakalo hoe ohatranareo manontany azy ao de miteny de manontany keo izy maharaka ny fijerinareo mpitondra teo reo mba ahoana fahitana zay nge tsy nana hoe négatif nety re na vita 8% zay ny taux de croissance ohatra zany ki président Erajonary Makanana de miresaky zay reo de jerena fotsiny ve ty tena mampalahelo tsy vita mampalahelo fa martezitra mihitsy mijery azy mijery an'le vahoaka avy eny anosy be zany mijery re le olona kely takikely tsisy atony de ohatra za foana zay na hoe tsy mirehitra mena tsony avy aveo fa tena mipika avy zay le tondro nareo hoe fa androany izara zay azoko fizaraina sy ampita zay azoko ampitaina aminareo fantatro fa toy ireo mpanao gazety teo ihany ianareo lino io na président elely zay tsika tsy nihoany ino vaovao ino voandalana mbanetinao zay daholo io atsainareo de zao koa nefany za tena makasitraka ary makatelona ny fihetsika nataonareo ty Atsimondrano amin'izao fampifanana sy fampalalana ho an'ny olom-boafidy sy ny mpanolotsaina sy ireo mpanarady rehetra satria ny tany mandroso rehetra ny firenena mandroso de tsy mitsahatra mihitsy manita zany ambaindainy ny fahalalany zany ny olona malala ihany sy mahay ihany ny tafita fa ny tsy mahay sady tsy malala ny ninony de miziriziry amin'ny heviny foana izy efa lazay hoe zao ny lamy inianina le azy amakany mbola inianina tony farany dona amin'ny poto de zao ny zavatra tiako resahana aminareo isika ta Madagasikara hoe aminareo de aveliko indray tany men'Andriamanitra araka le teny teo men'Andriamanitra zay fanomezam-pahasoavana rehetra ny voalohany am'izany de zao tsisy manana toetrandro ohatratsika zay mety tsara mihitsy amin'ny fambolena sy ny fiompiana na le agriculture filazana azy men'Andriamanitra olona mirahina miteny amin'ny teny anankiray firenena eto Madagasikara rehetra no miteny amin'ny teny malagasy anankiray de mifakazo ary feo amin'ny fotsiny tsy mamondiry amin'ny heviny sy tsy mihevy sy tsy mijery zay miresaka aminy fa manao botololo fotsiny zay midona amin'ny poto ary matetika reny olona reny dia sy lafaka
sy tsy ahitana fambiazana mihitsy. Tsika amin'izao fotoana zao a dia misy an'ilay atao hoe intelligence artificielle na AI filazana azy. Ny intelligence artificielle zany a na olo-tsotra ohatry zao ary ka mahay mampiasa an'ilay ty le finday ty na ty téléphone ty dia mijery an'ilay perplexity ohatra na mijery an'izay karazana fatany daholo fa mifaizana mametraka fanontaniana no ilaina. Raha na eny zao nareo androany omaly a dia no fanambarana Bill Gates zay mpanankarena indrindra eran-tany a any Addis Abeba misy fivoriana any dia nazy izy hoe anoakana vola be indrindra mba ampisongadinana na ampalalana na ampianarana amin'ny resaka éducation a ny zanaka afrikanina rehetra ny firenena afrikanina rehetra sady hikarakara ny fahasalamana. Zay zavatra fahalalana ny zavatra miseho eran-tany zay zavatra lehibe manana 200 milliards de dollars izy a ho taperiny ao anatin'ny 20 taona mba anampina ny zanaka sy ny tanora afrikanina rehetra. Dia fantatro tsara zany ny vokany. Ny atao hoe intelligence artificielle dia tsy miasa saina be loatra intsony ianareo fa lazaina fotsiny hoe ikabary sy hanao fampianarana ho an'ny olom-boafidy any Atsimondrano ah ka mba azonao ampiana ve amin'ity. Dia tonga dia lazainy zao avy ny teneninao. Voalohany indrindra aloha isao ireo olona tonga ireo akasitao zay zany nataoko tao akasitao izy dia nakasitraka anareo tena mahay nareo Atsimondrano sy fomba fitenena tsy maninona. Dia rehefa avy eo a tsara lahatra anao zany dia zay dia fitaka sy nainga daholo ny zavatra manjary tena mijaly tsy manana vaovao marina isika. Dia zay zany zao hoe izahantsika hoe ahoana ara mba tonga ny olona hijoro tsara hoe zao zava-misy hitana hitanany eny tena izao mihitsy le izy. Dia izaho zao gaga be a nantaniko mihitsy le mpitavy nateo ngana pasteur tsy pasteur ao izy fa filohana fitiahoana angambany izy teo tena samy mijoro tokoa fa tsy vava fotsiny fa tena miteny dia samy mijoro milazany marina satria arakaraka milazainao nainga amin'ny namanao sy ny mpiarabelona aminao ny famotanao ny tenanao satria tsy maintsy ho hita foana io naroviana naroviana. Ka dia zavatra ataontsika androany eto ny fampifanana anareo olo-bofidy zava-dehibe mihitsy hiezaka aho ame anareo ny teknika rehetra amin'ny fampiasana an'ilay hoe interplexity na perplexity na le zavatra be voalohany indrindra rehefa namana solom-bavavahoaka tsy hitanareo olo-bofidy mera mpamolitsaina an-tany tsika indrindrandrindra mpikavoka pima eny fotony a teraka be na Atsimondrano makasitraka toboko ary soraka ny député sy ny mpitarika rehetra Atsimondrano satria misantatra zany fiofanana zany ianareo raha tsy diso avy ilaina zany ilaina ny firaisan-kina ninonina nataon'ireo teo no ny firaisan-kina atsika mbola mampijoro atsika toy izao teo ny fingapingany teo ny atao hoe famadiana vokatra tamin'ny fifitonana zay fatiky na solom-bavavahoaka io na be ny tanàna sy marolotsaina io indrindrandrindra filoam-pirenena isika ny tokony nandresy sika hoe resy lahatra amin'izany fa nandresy isika fa navadika ny vokatra tsy sasatsika miteny sy milaza ny zavatra tsy mety tsy reraka itsika mifanovo satria tsika atoko manana foto-kevitra taria président Ravalomanana ary manana fanantenana araka ny teny nombianombiany raha mbola isika io ny farany itsika tsy maintsy very eo amin'ny fitondrana ny tim resy mahazanizany isika rehetrarehetra eo fa toa mbola mijoro fiotao izay no figanina natao anaovana tsodzay no mpitehana amin'ny fanana fianakaviana Ravalomanana misy teny tantaray présidente fa tsy valam-parako nefa mbola ireo sika mianakavy mbola ireo nareo misantatra zany eto Atsimondrano dia manentana atsika irahina fa naizanona tsany koa tsy ajery isika mila mahazaka tsika mifanoro mifanitsy ao anatin'izay fifanitsiana mila mahazaka atsikera tsotra ny ataon'ireo mpitonga reo zay efa tampidalaka le fa itsika koa mila mahazaka mifanitsy ary rehefa mijoraka amin'ny farantsika amin'ny fahamarinana dia tsy omerana ijoro tima hatramin'ny farany misafampita amin'ny fahalalana sy fanabiazana ho amin'ny taranaka dia timitsika teo aloha timitsika ankehitriny mbola tima foana isika dia mampisikatatsika amin'izao fatokavana marobe izao ary fantatsika fa tena na izany aza mafy ny fiainana tsy misy tsy mikakaiky amin'izao fotoana izao na ny direstaly ny ratapaka ny fitanga ny vidim-piainana ny tsy fandry-pahalemana
any an-trano mitataina any an-trano anao miororo maka ny atasana anao mbola miparareka satria misy maka tonavaminao dia tsy disy ty fa dia amatsika ny olo an'izay dia efa miray itsika rehefa mifampatokotsika dia mbola manana olotsika anavitra ny firenena dia eo presque lavanomanana sy ekotima atsika rehetra tonga manatrika izao fotoana izao dia rahabatsika rehetra tompoko zavatra fo ihany no resahako zava-dehibe eo amin'ny antoko sy fikamban'ny tokotima izao etsika ketritsika izao kanefa tsy zava-baovao amintsika satria tafiditra ao anatin'ny fiainan'ny antoko ny fifampitaizana araka ny lazain'ny fivoravanomanina teo fa indrindra ny fifampiofanantsika samy mpikambana aloha tokony andraikitra ao ny olom-bofidy ao mitarika ny toko ao ireo tarina mba hahafahantsika mitaiza sy mifampitaiza amin'ny malagasy miara-monina amintsika koa dia faly zahay manotrina ny izao fotoana eto zao androany fa rehefa miaona amin'ireny tompona andraikitra ny fotony ireny zahay efa maro ihany fanontaniana mipetraka misaotra ny mpiara-miasa eo anivon'ny boropolitika nametraka n'izao fandaharana izao fa mampita ny afatra ihany zahay ny amin'ny hoe anisan'ny zavatra andrasan'ny mpikambana ny olom-bofidy eto anivon'ny antoko ny valan'ny fanontaniana hoe ahoana ny endriky ny famoerana izay atrehintsika amin'ny mahampanohitra atsika amin'izao fotoana izao amin'ny mahampitarika ny famoerana atsika araky ny voalaza teo ahoana no tokony ho fitondran-tenan'ny olom-bofidy timma manoloana an'ireo mitambatra miaraka amintsika ao anatin'ny fanoerana fa indrindra eo am-panatanterahana ny asany mba tsy sanatria ny fanatanterahana izy ireny andraiky ny amin'izay mitandrify azy satria raha hoe tanjo ny mpanohitra dia miaka fahefana dia azo lazay hoe fa nahazo fahefana tsika eto ampita-tafika ohatra fa mbola eo ny lafiny iombonana eto amin'ny firenena reo zany ny anisan'ny fanontaniana izay manitikitika ny mpikambana maro any ananinazy ny olom-bofidy tsika miparitaka any amin'ny faritra rehetra any ka mba ampianaina fa azotsika valiny amin'ny fionana zala amin'izao dia mankasitraka atsika tamin'ny fampitongavana ary manantena fa mba azo ny anjara ndraiky io zay ny amin'ny distrikena ihany